salamy fahasivy-ambinipolo ka ny andininy fahatelopolo ivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny firanao ary idera azy amin'ny fisaorana. Izany teny soratra masina izay milaza fa hankalaza n'Andriamanitra ary hihira ao n'Andriamanitra, hidera azy. Izany no entinay hiara-bananao indray amin'ity takariva ity. Iarahantsika mianakavy hidera n'Andriamanitra tokoa ity fotoana ity, hanomezana voninahitra azy ary fifaliana ho anay mandrakariva ny manonona ny fiadanan'ny tompo ao an-tokantranonao ao. Faly indray ny fotsiny saina mifandray aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao ary miray fo aminao hideran'Andriamanitra miaraka amin'ireo vahiny izay nasaina atao anatin'ny fandarana. Koa dia maka toerana ilay tompoko sa mivonona hideran'Andriamanitra ary iray fo amin'izany fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra izany. Manana vahiny sika amin'ity takariva ity, mianadahandray izy ireo dia iandry dobebaina sy isambatra. Izy mianadahandray no hitarika atsika ho amin'ny fideran'Andriamanitra amin'ny talenta izay ananan'izy ireo amin'ny firana. Koa omentsika voninahitra Andriamanitra ary omentsika lanja ny fanandratana azy amin'ity takariva ity miaraka amin'izy mianadahy. Dia mandraisa toerana ary aoka iray fotsy iray saina isika hideran'Andriamanitra miaraka amin'izy mianadahy. Dahoary. Cherche pas sans intérêt.
fifaliana ho anay menada ny miarabanareo tratra ny sabata iandry dia hisambatra mikopakopa tanana ho anareo. Inona ny hirantsika manaraka iandry? Ny hirantsika manaraka dia izaho dia zanakao. Rehefa aintsika angamba izy io izay manentana antsika, mampanantena antsika alay fitiavan'Andriamanitra izay izahantsika mandrakariva ny hanamafy finoantsika mba hanaraka an'Andriamanitra mandrakarivantsika ka ny tanjona antsika dia naiza ny anan-danitra. Dia izay manara-tsara ary. Ny hirantsika manaraka dia Jesosy. Tsika dia tsy manana tompo sy mpamonjy afa-tsy Jesosy irery ihany, ka raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Soti matiwa si halafuchana nanafaka nieluku
isi wana soratsika andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany niarana tamin'ny antobibaina sy sambatra izay nidirantsika an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny tareta izay omen'andriamanitra azy menadalo raha teo an'andriamanitra rery ny voninahitra amin'ireny rehetra eny ary ho antsika kosa ny fifaliana amin'ny fiderana izany andriamantsika izany vitantsika ka aina kely izy menada tahaka ny mahazatra ary andeha andray ny ten'andriamanitra indray sika dia andray faherezana sy fampaherezana tsotra sy foy avy amin'izany tenin'andriamanitra izany manana antony hideran'andriamanitra mandrakarivisika manana antony maro ary ny soratra masina dia milaza zany antony maro be tokony hideran'andriamanitra izany anankiray amin'ireny ty voalazan'ny salampa valam-pifapolo ty ny andininy voalohany toy izy hoe ny anaran'i jesosy lehibe jehovah ka mendrika hiderana indrindra ao an-tanàn'andriamanitsika ao tendrombonin'ny masina tena izany tokoa ny andriamanitra lehibe mendrika hideraina any amin'ny salampa valam-pifapolo zany dia tsy takatry ny saina ny fahalebiazan'andriamanitra koa tokony hompiderin'andriamanitra mandrakarivintsika zany satria izany mihitsy ny toetran'andriamanitra ary mendrika n'izany mihitsy izy koa amin'ity androany ity dia andeha hijery toetran'andriamanitra anankiray isika akoatra ny fahalebiazana izay nylazain'ny salampa valam-pifapolo teo dia andeha hijery toetran'andriamanitra tokony hiderantsika azy ka ao amin'ny salampa dimy amby roapolo amby zato no andeha hovakitsika ny andiny voalohany sy ny faharoa ary angalantsika torohevitra mba ahatonga antsika hompiderin'andriamanitra sy hidera azy salampa dimy amby roapolo amby zato andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i jesosy namakina azy izay matoky an'i jehovah dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay tahaka ny tendrombohitra manodidina ny jerosalema no hanatodinan' jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay
izay zany le andiny volony sy faharoa am'ty salamo fadimy am'roapolo am'zato ty zay salamo fiarovana mahafinaritra hitan'zay mahatoky an'Andriamanitra. Ty salamo ty zany de milaza an'zay hoe fiarovan'Andriamanitra ny olona anankiray izay mahatoky azy izay mitoky amin'Andriamanitra. Zao mihitsy ny lazainy izay mahatoky an' Jehova de tahaka ny tendrombohitra Siona. Ahoana moa zany tendrombohitra Siona zany? Tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay, mijanona eo mandrakizay. Zany hoe tsy azo ozongozonina mihitsy, tena mitoetra mifahatra tsara rehefa mahatoky an' Jehova. Ary eo am'salamo valo amby efapolo ara de zao mihitsy le mbakitsika teo ny andininy faharoa de zao mihitsy milazany azy raha ohatra hoe tsika ho fantatra hoe ahoana zany tahaka ny tendrombohitra Siona zany. Ozy amin'ny andininy faharoa am'salamo valo amby efapolo mbakitsika teo ny andininy voalohany fa ny andininy faharoa zay avo mahafinaritra fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra Siona. Avo mahafinaritra fifalian'ny tany rehetra, avo mahafinaritra ny tendrombohitra Siona. Ity tendrombohitra Siona ity zay ao Jerosalema de ohatrany hoe milaza mihitsy ny toerana misy azy. Avo mahafinaritra Jerosalema de mipetraka naorina teo amin'ny tendrombohitra anankiray ka ny tany manodidina Jerosalema, ny firena manodidina de ambany mihoatra amin'ny Jerosalema, tena ambony mihitsy ary vokatra zay mahambony toerana zay misy an'i Jerosalema zay de voaro izy amin'ny fahavalony. Eo amin'ny andininy fahaefatra sy fahadimy an'ity salamo valo amby efapolo ty de zao mihitsy ny lazainy mizazain'ny salamo andininy fahaefatra sy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy fa e niangona ny mpanjaka maro, niarana androso avokoa izy, nijery izy ka talanjona tery, very hevitra izy ka nalaky nandositra. Raha hanafika an'i Jerosalema zany mpanjaka maro raha vao nijery ny toerana misy an'i Jerosalema ny tendrombohitra Siona de izao talanjona ary very hevitra hoe tsy azo aniana io, tena sarotra de alaony nandositra, nalaky nandositra. Ka ny olona zay mahatoky an' Jehova de tahaka zany tokoa araka ny lazain'ny salamo fadimy amby roapolo am'zato teo. Tena sarotra horesena ary very hevitra ny fahavalony zay mahatoky an' Jehova de tahaka ny tendrombohitra Siona. Tena tokony hidarantsika an'Andriamanitra ny toerana zay hipetrahantsika amin'ny fahatokinana eo Andriamanitsika io fa zao very hevitra amin'ny fahavalontsika. Ary le hoe fifalian'ny tany rehetra de eo amin'ny salamo fadimapolo andininy faharoa de zao ny lazainy avy ao Ziona zay tena fahatsaran-tare no mirapiratàn'Andriamanitra. Izany ko ny tendrombohitra Siona. Ka raha mahatoky an' Ziona zany sika de zao feno fahatsaran-tare koa, tsy hoe voavitra fotsiny amin'ny fahavalontsika mikohy fotsiny fahavalo, very hevitra fotsiny fahavalo fa zao tena fahatsaran-tare an'Andriamanitra, amirapiratàn'Andriamanitra. Izany no tendrombohitra Siona. Ka zay mahatoky an' Jehova de izany ny toerana misy azy, tsy mihetsika maharitra mandrakizay ary amirapiratàn'Andriamanitra. Tena tokony ampidiran'Andriamanitra zany sy ianao satria mahatoky zany Andriamanitra zany tsika. Zany ny toerana ametrahan'Andriamanitra tsika rehefa mahatoky azy tsika. Andininy faharoa am'le salamo fadimy amby roapolo am'zato zay tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema no anadidionan'i Jehova ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Zany io Andriamanitsika io koa zany de miaro atsika. Ka ny fiarovany atsika de raisin'ny mpanao salamo eto ho tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema. Jerosalema zany ampovoany efa eo amina tendrombohitra anankiray eo ampovoany de mbola manodidina azy koa de misy tendrombohitra zay ohatrany hoe miaro azy. Misy lembalema mosy misy loasa eo anelanelan'izany, loasan'ny Kidrona sy ny rehetrarehetra de le tendrombohitra manodidina azy. Ka tahaka zany koa ny olona mahatoky an'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra tahaka zany. Zany hoe ohatrany hoe voadidina faribolana zany de ao anatin'ny faribolana io no hitoerany zay mahatoky an' Jehova, mahatoky an'ilay Andriamanitra, mahatoky amin'ny fiainana manontolo an'Andriamanitra de arovan'Andriamanitra ao anatin'izany faribolana zany izy. Ary tsy arovan'Andriamanitra fotsiny, tsy ho azo fahavalo fa ao anatin'izany faribolana zany koa no isandratan'ny fiterany an'Andriamanitra. Ka every tahaka an'izany ny toerana misy atsika rehefa mahatoky an'Andriamanitra tsika, arovan'Andriamanitra satria zany misy ny toeran'Andriamanitra, miaro antsika Andriamanitra ary tsy azo amin'ny fahavalo mihitsy, very hevitra amin'ny fahavalo, milefa haingana mandositra amin'ny fahavalo satria mijery ny fiarovana zay azo tsika. Koa dia
aoka hompiderin'andriamanitsika noho izany toetrany amintsika izany. Izany mihitsy aoka ino ianao androany fa izany mihitsy ny toetran'andriamanitsika miaro atsika ary mampitoetra atsika tsy hetsika amira-piratany ny voninahiny ny fiainantsika. Aleha hiderin'andriamanitra ary andeha hanana fo tena vonona hiderin'andriamanitra noho izany toetra izany. Ho feno fahatokinan'andriamanitra ny ianao dia hijoro tsy hetsika tahaka ny tendrombohitra zona amira-piratany fantsarataredy amin'ny voninahitran'andriamanitra ary voaro amin'ny fahavalonao rehetra. Amen. Ndendray raisitsika izy menada dia hitondra ny fideran'andriamanitra ilay mpiaro atsika, ilay manodidina atsika tahaka ny anodidinan'ny tendrombohitra amin'ny Jerosalema. Andeha ho hitoisantsika amin'ny fiderana azy ary hiaraka iray foa amin'izay menada indray isika amin'izao tapany faharoa izao. Dahoary. Dia
fayanao no antoniza fiainako izao fantatro fa tsy manavaka ny andriamanitry vavahako fa mihevitra ny mombay mafantatra ny anarako ka izao tompody avonona izaky ireo fanenjehana tsy voafetrany izao hita maso izao ny alali ny finoko anao zao mafantatra ianao no mivonizao fiainako izao fantatro fa tsy manavaka ny andriamanitry vavahako fa mihevitra ny mombay mafantatra ny anarako fa izao tompody avonona izaky ireo fanenjehana tsy voafetrany izao hita maso izao ny alali ny finoko anao tsy misy miadanaka afa-po zay monina eto an-tany fizay ty sy mino mito Tao Calvary fanala sanitani nirali
manaraka anao ry tompom-pana fakamota fafantatrotsa latra minisa ny vitsia vanao ahy manota ty raha faran'ity no anaovanay menada mandra-pionanareo a ny raha izay ataonay dia miresaka momba ny nahafatesan'io Jesosy io a izay fanomezana ao antsika ary mitondra fiainam-baovao antsika koa rehefa ho avy tsy ho ela Jesosy dia samy ho tonga ny an-danitra ny isika rehetra any miona so rahantsika rehetra ihany koa dia ampitiavana be no nanay menada ty raha faran'ity misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany dia akafizy farany ara ny iray rahantsika As little children, we will dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of all lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about a gift, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man and crying the rain, because of love, all because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. I finally found the reason for the living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving
reason to. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave what He could give, to show us the reason to. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka nidera sy nanome voninahitra azy tamin'ity takarivo ity, miaraka tamin'ny andro Tobiben sambatra, ary afaka nahita ny fahatsaran'Andriamanitra, nahita ny famera-paratany voninahitran'Andriamanitra tao anatin'izany fidirana niarana tamin'izy menatay izany. Saoran'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany amintsika, tsy tapaka isan-kerinandro eto amin'ity fandarana ity. Meny tombontsoantsika hidera azy, afaka midera azy, afaka manaratra ny voninahiny, ka dia isaorana mandrakizay ny anaran'i Jehovahandriamanitsika. Isaorana koa izy mianadahy niaraka tamintsika tamin'ity takarivo ity, araka ny efa fantatsika satria efa nandalo matetika teto amintsika ny fandarantsika andro Tobiben. Tsy eto an-tanindrazana izy no mipetraka fa any ivelany, kanefa isaky mandalo eto Madagasikara eto an-tanindrazana dia tsy manadino mihitsy ny mandray ny fanasana izay ataontsika hiaraka hiderin'Andriamanitra aminy. Hotehirizin'Andriamanitra amin'ny fiderana azy hatramin'ny farany izy menadahy, ary hiderin'Andriamanitra hiaraka amin'ireo mbovonjy marobe eo amin'ny ranomasina fitaratra, miaraka amintsika menakavy rehefa ho avy Jesosy Kristy tomponsika. Saorina ihany koa ianao tany an-tokantrano tany miaraka taminay, ary maniry izay mba ho voatahiry ao anatin'ny fifaliana tamin'ny fanaratan'Andriamanitra ianao mandritra ny sabata izay olalohantsika, ary ho piderin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia saorana ihany koa ny teknisianina izay manolo tena miaraka amintsika manao izay hatanteraka izao fandarana izao. Alohan'ny isarantsika ary dia homenanao indray ao amin'ny Jaona 10:10 ny tenin'Andriamanitra izay omentsika. Jaona 10:10 sy 10:20 hoentinao mamakivaky ny herinandro izay sokatra tsy ela eo anoloanao, makina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, sy hamono ary handringana. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izao ny mpiandro tsara, ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Izany teny izany izay Jesosy mihitsy no niteny azy no entinay omenanao ety ampamaranana fotoana mba hahatonga anao tena hifikotra amin'Andriamanitra, hifikotra amin'ilay mpiandro tsara dia Jesosy Kristy, ilay mpiandro tsara izay manolotra ny ainy hamonjy anao, ilay mpiandro tsara izay tonga ananao fiainana be dia be. Tokoa izany teny fikasana izany fa ho sambatra ianao mandritry ny herinandro. Dia raha sitrapon'ny Tompo amin'ny herin'ny androany toy izao tsika menakavy, ho fifaliana indray ny arahana hideran'Andriamanitra miaraka amin'ireo vahiny izay nasaintsika hiaraka amintsika amin'izay fotoana izay. Dia mametraka amin'ny veloma ary tompoko raha sitrapon'ny Tompo amin'ny herin'ny androany. Samy ho tahina ny tsiraray avy. Veloma Tompo.